tolotra anankiray izay vavavaveta amin'ity eto Antananarivo ity dia miara-miasa ministera ny postre sy ny ahitao arakajany indrindra izay dia misy offre internet gratuite ao anatinao dia mampianatra izy ireo ny vente en ligne ny compte responsable moa izay zavatra tolotra mameno izay ataon'ny ministèren'ny développement numérique sy ny transformation digitale ny postre sy ny fifandraisan-davitra dia manome tolotra ho an'ny vehivavy sy ny tovovavy satria éducation dia ny internet zany fototra lehibe indrindra azo amintsika ny fanabeazana dia ho an'ny vehivavy indray dia resaka vente en ligne satria izay no afaka ampianarintsika vetivety sy resaka cybersécurité ampahafantarina azy ireo zany hoe ina avy ny fitandremana tokony atao sy ina daholo ny zavatra azo voalohany resaka vente en ligne dia mampandroso toka atao anatiny misy an'ireo mampiasa ordinateur misy an'ireo mampiasa ny tablette miaraka amin'ny wifi. Cybersécurité zany dia milaza hoe inona daholo ny afaka soatana sy ampahafantarina n'olona raha toa ianao ka tratran'ny loza dia efa misy zany ato anatin'ilay support izay omenay hoe inona ny tokony antonina dia izay zany le flyers miaraka amin'ny fampianarana mivantana izay miraisina an-tanan'ny ministère. Mahafinaritra tsara angamba ny fahitako anazy satria reto zao hitako mbola be dia be le olona resahantsika monsieur le ministre tsara manao stand bebe nareo dia eto sao tsy enina ny olona hitako manao ato enina dia atsoko enina tsara manana poste maromaro kokoa tsika hoe ny cinquantaine dia chapiteau lehibe satria zavatra tolotra tena mahaliana ny tanora io tsisy tsony ny frontière ny sakana zany rehefa may mampiasa ianao amin'ny fifandraisana amin'ny internet ohatran'io sy ny digitalisation dia afaka mandengana be ny fifanereserana ny fivarotana ny varotra ny zavatra rehetrarehetra mila atao lehibebe kokoa le izy fa tsara ampitanana amin'ny ministra angambany dia mba ataonareo faraky satria ty zao hitako hoe tokony stand lehibe tokony goavana hoe amin'ny 50 100 poste any hoany mihitsy. Misy hotspot enina amby valopolo dia raha namiasa ministèren'ny population dia zareo zany mitondra ny fikambanam-behivavy manerana ny hotspot manerana ny nosy dia ankoatran'ireto misy tikibosy efatra koa any amin'ny faritany miasa manao amin'ity tany safidiana ity dia dia manaraka ny karavanina eto Antananarivo zany dia reto anatin'ireto dia manasa ento dia manasa anareo tompo atao ambadika misy tanora izay manao connexion amin'ny alalan'ny tablette ireto zao ny tanora ankizy manao fijerevana YouTube dia misy tanora misy renim-pianakaviana dia mba mangataka sarika izay dia mampirisika antsika rehetra tompony numerika mba entina ampivoatra Verso nareo.